miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Matoky ny tena sa matoky ny tompo. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Malaza be mihitsy amin'izao fotoana izao ny fampianarana mahakasika io resaka hoe confiance en soi io. Izany hoe mila matoky tena ianao, matoky ny tenanao, matoky ny valeur anao. Izany no zavatra izay ampianarina ny olona amin'izao fotoana izao. Ary ianao raha kristianina dia tadidio tsara fa ninona fampianarana izay mandeha amin'izao fotoana izao tsy tonga dia falifaly fotsiny tsy hianatra an'ilay izy na anao an'ilay izy fa mila entina eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra foana aloha jerevana hoe sao dia misy tenin'Andriamanitra mifanohatra amin'izany. Fa raha ohatra ka misy tenin'Andriamanitra mahantrara an'ilay izy mazava ho azy tsy mety amintsika kristianina izany izay ilay fampianarana. Satria raha tena kristianina marina ianao dia ny tenin'Andriamanitra ny fahefana lehibe indrindra mibaiko sy mifehy anao amin'izay rehetra ataonao. Dia ny zavatra tsara fantatsika dia izao tsy mitovy aloha le resahako eto ny hoe confiance, le matoky sy ny hoe fidèle, mahatoky. Le mahatoky io dia ohatra hoe manana tsena ianao dia namenao olona le tsena tao anatin'ny adiny iray fa nisy nalehanao rehefa niverina ianao dia tsy nisy mipika ny entana menanao daholo ny vola rehetra amin'izay fotoana izay zany mahatoky ilay olona. Izay toetra izay ilaina izay. Ary na antsika kristianina dia mila manana an'izay hoe tokony olona mahatoky sika amin'izay andraikitra nomen'ny tompo antsika. Any amin'ny apokalipsy toko faharoa dia hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianareo. Tsy ho resahako izay fa tsy izay le resahantsika eto fa le hoe matoky, le hoe confiance. Dia io confiance io rehefa jerevanao ny fahamaritana azy io dia misy teny efatra miverina foana. Dia ny hoe assurance, izany hoe antoka, sécurité, dia ny hoe fiarovana, ny croyance, ny finoana ary ny espérance, ny fanantenana. Raha misy olona anankiray izany hoe matoky ny tenany izy zay hoe confiance en soi dia ny dikan'izay zany ny antoka ho azy, ny fanantenany, ny finoany ary ny fiarovana ho azy dia mifantoka amin'ny tenany. Ny tenany izany no mahatonga anazy raha misy zavatra izay ho atao dia izy hoe vitako io satria azoko antoka ny fahaizako, tanteraka io satria fantatro ny heriko. Zay zany ny atao hoe matoky ny tena. Raha ohatra izy zany ka anao entretien ohatra fa hitady asa dia ohatran'izao le fomba fisainana amin'ny hoe vitako io, tanteraka io, tsy matahotra hiroso satria fantatro ny fahaizako, fantatro ny atsaratarehako, ny fahaizako miteny frantsay, ny fahaizako mandahatra resaka sy ny rehetrarehetra azoko antoka ny potentielako dikan'izay vitako io fa anao an'ilay izy dia ohatrany hoe tsara ilay izy. Fa ny olana amin'izay zavatra izay dia izao tsy mampianatra antsika an'izany ny soratra masina. Ary ny faharoa mitaona ny olona hiavonavina sy hirehare ilay izy dia tahaka ny hoe manao an'Andriamanitra ho tsy misy mihitsy. Tsy afaka ny hoe sady matoky ny tenanao ianao no matoky an'Andriamanitra. Fambaran'ny tenin'Andriamanitra be dia be mihitsy ny amin'ny hoe aza matoky ny lehibe ozy izy na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Ianao ao anatin'izay zanak'olombelona izay matoky ny fony dia adala. Aza matoky na dia ny fonao aza. Tsika manko ampianarina foana ny hoe écoute ton cœur, eno ny fonao. Raha ohatra ka ny fonao no enonao dia andeha amin'ny sentiment fotsiny ianao zany izay ny dikany. Ny antsika ny tenin'Andriamanitra no enona fa tsy ny sentiment no hitondrana ny fiainana. Dia ohatran'izay koa izay olona matoky olona ozy izy dia voahozina. Voahozina izay olona matoky olona ka manao ny nofiny ho sandriny ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Izany hoe ilay fiheveran-tena hoe mahavita tena noho ny aminao dia mahatonga anao hiala amin'ny fatokiana an'Andriamanitra. Aza misy matoky olona ozy izy na dia ny rahalahy aza. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika tsy hatoky olona, tsy hatoky ny tenanao, tsy hatoky ny zavatra ohatran' izany hoe tsy hiankina amin'izany, tsy hanao an'izany zavatra ny hoe herinao sy tanjaka ao, sécurité anao sy assurance ao anao mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Fa ny ampianaran'ny tenin'Andriamanitra antsika dia ny hoe matoky ny tompo. Ny olona matoky ny tompo indray dia izao amin'ny zavatra rehetra izay ataony dia afaka miteny izy, manana assurance amin'ny hoe vitako io, mahay an'io tanteraka io, fa tsy noho ny heriko fa noho ny herin'Andriamanitra izay mitoetra atao anatiko. Tahaka ny Paoly dia niteny manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Manana fahaizana, manana fahendrena, manana rehetrarehetra fa zany rehetrarehetra zany dia tsy izany akory ny tena bazin'ny assuranceako fa le Andriamanitra izay mitoetra atao anatiko. Dia afaka hiteny koa ianao manao hoe ho vitako io satria miaraka amiko Andriamanitra. Dia raha anao entretien zany le olona dia izao ny azony amin'ny hoe tompo handeha dia tena efa niomana, efa tsara ty CV-ako ty ohatran'izao sy ohatran'izao kanefa dia izao raha misaraka aminao tsy mahay manao na inona matoky ianao, manantena anao fa hanampy ahy ianao ary izay no andehanako,
zay no antoka hoa amin'ity an'io ity mazava ho azy fa le olona natoky ny tenany a raha voaray izy dia tsy maintsy ny tenany zany ny derainy ao anatin'le izy hoe ha tena dadany a fa ho an'le olona zay natoky ny tompo raha voaray izy a dia tena izy manao hoe misaotra Andriamanitra fa raha tsy nisy ianao tsy tafavoaka le izy ny anankiray zany manome voninahitra ny tenany ny anankiray a manome voninahitra an'Andriamanitra ary zay mihitsy no ampitandremana antsika ny amin'ny hoe tandremo le fampianarana zay mitarika anao hifantoka amin'ny tenanao anao ny tenanao ho superman na ho superwoman ohatrany hoe mpamonjy kely mihitsiny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe izay matoky an'i Jehova ozy izy no vonjena ho tahina zay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony Jehova tompony maro sambatra zay olona matoky anao sambatra zay olona matoky an'i Jehova aleo foantsika matoky an'Andriamanitra manana ny potentiel atsika isika manana ny fahaizantsika isika manana ny zavatra rehetrarehetra isika fa tsy miankina amin'izany tsy miantehitra amin'izany fa miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra zay manampy antsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia raha ohatra zany ka misy miteny hoe ianareo kristianina raha ve zany tsy mahatoky olona mihitsy ohatra zany zao zany anontaniana hoe ianao ve zany zao tsy mahatoky ny vadinao ny valiny dia izao tsy mahatoky ny tompo izay miasa ao amin'ny vadiko any amin'ny Tesaloniana faharoa dia misy an'izay mihitsy ny amin'ny hoe fa izahay ozy izy matoky ianareo ao amin'ny tompo le fahatokiana fa tsy ao amin'le olona ao amin'ny tompo ny fahatokinay ao aminareo zany hoe za zany dia mahatoky ny tompo izay miasa ao amin'le vadiko dia ino no assurance-ako ny hoe vitan'io azoko antoka le vadiko ahatanteraka an'io satria ny tompo no miasa ao anatiny ny tompo ny manampy azy ny tompo ny mahavita an'izao sy mahatanteraka zao eo aminy dia izay zavatra izay ravana mila dinihana sy jerevana tsara eto zany dia teteny amintsika manao hoe aleo foana matoky ny tompo fa sambatra zay olona matoky ny tompo aza matoky ny tenanao zany fa ny tenantsika olombelona io ray minitro io malemy io fragile be ty tenantsika ity tsinitsinina mihitsiny ianao mieritreritra hoe vitako io satria za tena olona manana fahaizana tsara vo miakatra ny totohatra anao dia ny enjera dia zay le fahaizanao tsisy na inona intsony ary zay mahatonga ny hoe aleo tsy mahatoky an'izany mihitsy fa aleo foana mahatoky ny tompo satria zay ny tompo ihany no azo antoka izy ihany ny tsy miova izy ihany ny manana ny hery sy ny fahefana rehetra ary zay olona mahatoky ny tompo dia mitoetra ao anatin'ny fanetretena tsy mandeha amin'ny fiavonavonana sy ny freriana na fiheverantena ho zavatra fa tena mametraka an'Andriamanitra ho zavatra hoe Andriamanitra no heriko sy tanjako iankinako antoka ho sécuritéako inoko amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataoko izany ny kolotsaina izay tokony voizintsika kristianina fa tsy ho resaka hoe confiance en soi io tsy kristianina io tsy biblika io tsy fampianarana soratra masina io mitandremantsika kristianina ny amin'ny zavatra rehetra izay hitantsika ety amin'ity zao tontolo zao ity fa betsaka ny manala antsika ao amin'Andriamanitra dia mahery zary havana ny tompo any hanome ny fanahy ny fahendrena ahafahantsika mamantatra hoe inona no ankasitrahana inona no tsy ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay misy ankehitriny ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen